Rehavako malala ao amin'ny tompo ampitombonao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao ary mankalazanao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ao amin'ny Jesosy Kristy zokonay, izay mamindra fo sy miantra mamelombelona ny nofo amam-panahinay, miazona anay mandrakariva tsy vilo any amin'ny lalan'ny fahaverezana, fa mitondra anay kosa eo amin'ny varavarany famonjenao. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny lasanay rehetra sy izay rehetra nataonao taminay, fa amin'ity anio ity dia hiaino ny hafatrao indray izahay arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Ny teninao Andriamanitra no mahatsara anay, ny teninao no mahalavorary ny dianay, ny teninao no fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, koa azavao aty anatin'ny fonay ny teninao amantaranay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Korintiana faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany, andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Korintiana faharoa toko voalohany, andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito no mofonaina voalahatra ao antsika anio ry havana. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo fa azy ny teny. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay, araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'ny Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy ho famonjenanareo izany, ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana, mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala amin'izao fandiniantsika ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra izao dia ampahatsiarovo ny tenin'Andriamanitra fa fizahan-toetra anankiray izay tsy hafa misaraka amin'ny mino ny fahoriana. Ambara fa ny mino dia tsy hoe ilaozana fahoriana akory, fa afaka miatrika fahoriana. Ny mino tsy mandositra fahoriana, fa samisedra ny fahoriana. Ary izay resahany ity mofinaina ity manokana amin'ity andron'io ity dia izay fomba ahafahan'ny mino miatrika izany fahoriana izany, dia satria manana fampiononana tsara izy. Ny fampiononana kristianina eo anatrehan'ny fahoriana no ampahafantariny ity tenin'Andriamanitra ity amintsika. Raha mamaky tsara isika ato anatin'ny reto andininy vitsivitsy reto dia efa tsy latsaky ny sivy ny voambolana hoe fampiononana no miverimberina eo. Andeha ary ho jerentsika ry havako malala ny fampiononana kristianina. Voalohany, ny fampiononana kristianina dia ao amin'Andriamanitra lay rain'ny fampiononana. Ny fampiononana kristianina dia ao amin'Andriamanitra ilay rain'ny fampiononana. Ny andininy fahatelo dia milaza manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika,
rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Rehavako malala ny fampiononana kristianina dia miorina ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no rain'ny fampiononana ary Andriamanitra no rain'ny famindram-po, ary io Andriamanitra rain'ny famindram-po io koa no antsonina hoe rain'i Jesosy Kristy tombontsika. Tsika mahafantatra tsara fa i Jesosy Kristy ilay efa niaritra ny fahoriana, eny efa niaritra ny fahoriana faratapony aza. Ka raha miteny ny soratra masina hoe Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika, dia te hiteny izy manao hoe lay Andriamanitra rain'ny fahoriana ka afaka miatrika ny fahoriana rehetra. Rain'ilay efa niatrika ny fahoriana, rain'ny azo fahoriana rehetra Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny tompo, Andriamanitra mihitsy eny no efa niteny hoe ilaozy ny zanakao mba ho kamboty ary vadinao io mpitindra-tena fa izao no mpiahy azy. Andriamanitra mihitsy no niteny fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mionona ny mino eo anatrehan'ny fahoriana noho ny amin'Andriamanitra izay vonona handray an-tanana ny mpino eo anatrehan'izany toe-javatra maharary izay mahazo azy izany. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto koa rehefa mamaky ny 5 isika dia mahita fa ny fampiononana kristianina dia miorina ao amin'ny Jesosy Kristy izay efa nijaly ary efa niara-ny fijaliana faratapony azy. Hoy ny 5 manao hoe fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ambara zany fa ao amin'ny Kristy no fampiononana ny mino no miorina, tsy misy tsy mandalo fahoriana, fa izay manana ny Kristy kosa dia manana tombony, satria Kristy ilay efa niatrika ny fahoriana, eny hatramin'ny fahoriana faratapony aza, dia ilay fahoriana teo amin'ny azo fijaliana, ilay namoizana ny aina, namoizana ny tena, nanaovana fanatitra sy sorona ny tenany teo amin'ny azo fijaliana no fahoriana faratapony izay niatra taminy. Io Jesosy Kristy izay ambara eto fa nijaly io no antsoina hoe lamatoa amin'ny maty, io no antsoina hoe santatra izay nodimandry. Noho izany izay rehetra hiara-pahoriana ihany koa rehefa mibanjina ny Jesosy Kristy izay niara-pahoriana, rehefa mibanjina ny Jesosy Kristy izay niaritra ny fijaliana, dia ionina izy satria Jesosy aza Andriamanitra niara ny fahoriana lalina tahaka izany. Fa ny zavatra fahatelo izay hitantsika ihany eto amin'ity mofonaina ity dia ny hoe ny fampiononana kristianina dia mionona ny mpino satria iombohana n'izao tontolo izao ny fahoriana. Ny 9 sy ny 7 dia manambara fa ao anatin'ny fahoriana no ahitan'ny mpino fiombonana, ary ny mpino dia miombona ao anatin'ny fahoriana araka ny teny manao hoe mifampitondra izay mavesatra ianareo. Izany hoe ny mpino izay ara-pahoriana zany dia ny mpino izay tsy mizaka irery ny fahoriana, fa marina amin'ny mihitsy ilay ambara ny soratra masina manao hoe ho saina iray sy ho vava iray no iarahana mankalaza an'Andriamanitra. Rehavako malala ao amin'ny tompo, i Petera dia nilaza an'izany mazava any amin'ny boky izay nosoratany Petera voalohany 5 ny 7 dia ilazany fa
izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao koa. Midika izany fa tsy irery ny mpino eo anatrehan'ny fahoriana ary tsy vao isika no samba ny ara-pahoriana eo amin'ny fiainana, na ho sanatry koa aza ho sika no farany hiara-pahoriana, fa mandalo amin'izany avokoa ny mpino rehetra, andalovan'ny mpino rehetra ny karazana fahoriana tahaka izany. Eny, andalovan'ny mananaina rehetra mihitsy azy. Riavako malala ao amin'ny tompo, ambarany soratra masina fa tsy maintsy hiara-pahoriana ny mpino. Tsaroana ny tenin'ny filohan'ny FJKM izay milaza fa tahaka ny sertifika anankiray izay ananan'ny mpino ny fahoriana, ka raha tsy mandalo zany izy dia tsy manana sertifika. Izany hoe ny olona zatra fahoriana dia olona sertifie amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ary ihany koa manana ny fahaherezana sy ny faharetana ao amin'ny tompo rahateo. Tsy maintsy miatrika fahoriana isika, tsy azo mpino hidivirana izany, fa eo anatrehan'ny fahoriana dia misy samihafa izay mety mampionona ny olona. Ho amin'ny malagasy manokana ohatra dia teneniny hoe mahaiza mionona fa lalana tsy maintsy izoran'ny miankandrefam-baravarana rehetra izao. Ao ny milaza fa mahaiza mionona fa tombon-dalana no azy, sika rehetra tsy maintsy mbola hoany. Mahaiza mionona fa sika ne tahaka ny voankazon'Andriamanitra ka izy ny mahalala ny masaka hotazana sy ny manta ajanona sy ny sisa sy ny sisa. Ary indraindray aza moa ny sasany miteny hoe ny fahoriana ne tahaka ny tora-bato avy any an-danitra. Riavako malala, mety hoe fampiononana malagasy zany, fa ato amin'ny soratra masina kosa dia tena miteny fa tsy miorina amin'izany ny fampiononana kristianina, fa ny fampiononana kristianina dia miorina ao amin'Andriamanitra. Rehefa avakitsika tsara ilay andinin'ny fahatelo atao amin'ny dika teny imbolana dia hono voalaza ny manao hoe ray feno fahatsara-po sady Andriamanitra loharano ny faherezana rehetra. Izay no andikany an'ilay hoe Andriamanitra ny fampiononana rehetra, Andriamanitra loharano ny faherezana rehetra. Mionona ny mpino ao amin'Andriamanitra ilay loharano ny fampaherezana. Mionona ny mpino ao amin'ny Kristy izay efa niara-pahoriana, efa nijaly, efa nandalo teo amin'ny toerana izay misy antsika koa. Ary mionona ny mpino satria mahatsiaro fa tsy irery izy, fa iombonany amin'ny mahafiangonana, iombonany amin'ireo mpino rehetra miaraka amin'ny rahateo ihany koa. Ny malagasy aza miteny fa ny malagasy tsy miady amapaty, ny malagasy tsy mifandao anatin'ny fahoriana. Maika fa ny mpino dia tena iombona mandrakariva ao anatin'ny toe-javatra tahaka izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa riavana aza ny tenin'Andriamanitra sy ny fampiononany fany masina. Amen. Hivavaka isika. Fantatray Andriamanitra fa tsy maintsy mandalo ady sarotra sy fizahan-toetra samihafa ny fiainanay ary mandalo fahoriana amin'ny mamandiha tany miloloha lanitra, mandeha tany mety ho solafaka, miloloha lanitra mety ho lena. Fa eo anatrehan'ireny dia isaoranay ianao Andriamanitra ilay eo mandrakariva mijoro ho loharanon'ny fampaherezana rehetra, ilay efa niara-pahoriana ka mamelanay hahazaka ny fahoriana ihany koa. Tompo amin'izao ora sy fotoana izao dia mahatsiaro manokana izay ny mpanomponao izay ao anatin'ny fahoriana. Ny zanaky ny fiangonana ato aminay dia entinay ambavaka manokana izay nandao havatiana, nandao ny reniny teraka, ny kitapon'ny finosana
Enao Andriamanitra lay mampionina no ampionina ireo zanaka manjafiny ary amin'ny fampiononana amin'ny alalan'ny fanahy masina ho an'ny fiangonana manontolo. Fa ankehitriny koa izahay dia mahatsiaro eto anatrehanao mivavaka ho an'ny izay rehetra mila vonjy eo anatrehanao, ho an'ireo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, ho an'ireo izay mitady fitsaharana ho an'ny fanahiny. Tompo, mba jereo amin'indra fonao re izy ireny, miantraka mamalia ary mihaino vavaka ry Andriamanitra rainay masina tsara indrindra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, satria fantatray fa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Amen.